Levitikosy toko fa 10. Ny lalàna ny amin'ny fitsihana sy ny fadim-bolana. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona ka nanao hoe: Mitenena amin'ny Zanak'Isiraely hoe, ny lehilahy rehetra izay marary mitsika dia haloto noho ny fitsihany, ary izao no fahalotoany raha marary mitsika izy. Na mandeha ny fitsihany na tsy mandeha dia samy fahalotoana ihany izany. Maloto ny fandriana rehetra izay andrian'ny marary mitsika, ary maloto ny zavatra rehetra izay nipetrahany. Ary izay rehetra mikasika ny fandriany dia hanasa ny fitafihana sy handro amin'ny rano, ary haloto mandra-paharivan'ny andro. Ary izay mipetraka amin'ny zavatra izay efa nipetrahany marary mitsika dia hanasa ny fitafiana sy handro amin'ny rano, ary haloto mandra-paharivan'ny andro. Ary izay mikasika ny tenan'ny marary mitsika dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano, ary haloto mandra-paharivan'ny andro. Ary raha misy olona madio voaroran'ny marary mitsika dia hanasa fitafiana izy sy handro amin'ny rano, ary haloto mandra-paharivan'ny andro. Ary haloto ny lasely rehetra izay hitangenan'ny marary mitsika, azy rehetra mikasika izay zavatra teo ambaniny dia haloto mandra-paharivan'ny andro. Ary izay mitondra izany zavatra izany dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano, ary haloto mandra-paharivan'ny andro. Ary izay rehetra voakasiky ny marary mitsika kanefa ilay marary tsy mbola nanasa ny tanany tamin'ny rano dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano, ary haloto mandra-paharivan'ny andro. Ary ho vakivakiana ny vilany tany izay ho voakasiky ny marary mitsika, ary ho sasana amin'ny rano kosa ny fanaka-hazo rehetra. Ary raha sitrana amin'ny fitsihany ny marary mitsika dia hiandry hafotoanany amin'ny fanadiovana azy izy, ary hanasa fitafiana sy andro amin'ny rano mandeha izy dia adio. Ary amin'ny andro fahavalo dia hitondra domoina roa na zana-bory mahilala roa izy, ka ankeo anatrehan'i Jehovah eo anoloan'ny varavaran'ny tranolay fionana, dia hanolotra ireo ho amin'ny mpisorona izy. Dia haterin'ny mpisorona ireo, ny anankiray atao fanatitra noho ny ota, ary ny anankiray kosa atao fanatitra hodorana. Dia hanao fanavotana ho azy eo anatrehan'i Jehovah ny mpisorona noho ny fitsihany. Ary raha miala amin'ny lehilahy ny azy dia hanasa ny tenan'ny rehetra amin'ny rano izy, ary haloto mandra-paharivan'ny andro. Ary ho sasana amin'ny rano ny fitafiany rehetra sy ny hoditra rehetra izay nilatsahan'ny azy, dia haloto mandra-paharivan'ny andro izany. Ny vehivavy izay andrian-dehilahy koa dia samy handro amin'ny rano izy roa, ary haloto mandra-paharivan'ny andro. Ary raha misy vehivavy marary ny fadim-bolany dia haloto hafotoana izy, azy rehetra mikasika azy dia haloto mandra-paharivan'ny andro. Ary ny zavatra rehetra izay andriany amin'ny andro fahalotoany dia haloto koa, ary ny zavatra rehetra izay hipetrahany dia haloto koa. Ary izay rehetra mikasika ny fandriny dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano, ary haloto mandra-paharivan'ny andro. Ary izay rehetra mikasika ny zavatra izay efa nipetrahany dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano, ary haloto mandra-paharivan'ny andro. Ary raha ao amin'ny fandriana izany na ao amin'ny zavatra izay efa nipetrahany, raha nikasika izany izy dia haloto mandra-paharivan'ny andro. Ary raha misy lehilahy mandry amin'ny vehivavy ary mankeo aminy ny fadim-bolany dia haloto hafotoana izy, ary izay rehetra andriany dia haloto koa. Ary raha misy vehivavy marary mitsidra ela, na dia tsy amin'ny andro fahalotoany amin'ny fadim-bolany aza, na raha misy marary ny fadim-bolana ka mandeha mihoatra noho ny fiaviny, dia haloto izy amin'ny andro ny faharariany rehetra, tahaka ny amin'ny andro fahalotoany ihany.
ny fandriana rehetra andriny amin'ny andro ny fahalotony rehetra dia ataony tahaka ny fandrianan'andriany tamin'ny andro fahalotony, ary izay rehetra hipetrahany dia haloto koa tahaka ny fahalotoany amin'ny fadim-bolany. Ary izay rehetra mikasika izany zavatra izany dia haloto, ary hanasa fitafiana sy andro amin'ny rano izy, ary haloto mandra-paharivan'ny andro. Fa raha sitrana amin'ny faharariany raha vehivavy dia hiandry afotoana izy, ary rehefa afaka izany dia hadio izy. Ary amin'ny andro fahavalo dia akadomoina roa na zana-bory mahalala roa ho azy izy, ka hitondra ireo ho eo amin'ny mpisorona eo anolohan'ny varavaran'ny trano ilay fionana. Dia aterin'ny mpisorona ny anankiray hatao fanatitra noho ny ota, ary ny anankiray hatao fanatitra hodorana. Dia anao fanavotana ho andra-vehivavy eo anatrehan'i Jehovah ny mpisorona noho ny faharariany izay nahaloto azy. Dia ampisarahinareo amin'ny fahalotoany ny Zanak'Isiraely, tsy antontony ny tabernakeloko izay eo aminy, ka tsy hahafaty azy ny fahalotony. Zany no lalàna ny amin'ny marary mitsika sy ny amin'izay hialan'ny azy ka mahaloto azy izany, ary ny amin'ny marary mitsika na lehilahy na vehivavy, ary ny amin'izay mandry amin'ny vehivavy maloto.